Mbola amin'izay sehatra ny baolina kitra izay ihany sokajy zandriny ho an'ny latsaky ny 13 taona. Andray anjara amin'ny fedinina ny tompon-daka eran-tany any Plomla ny ekipan'ny Tana Akademia na ny sekolin'ny baolina kitra Tana Akademia izany ny alakamisy izao izy ireo no anainga hiazon'ny Frantsa hiatrika izany faninana izany izay tanterahana ny 17 ka hatramin'ny 17 ny volana May taona 2024. Délégation mafonja avy ao amin'ny Tana Akademia sekolin'ny baolina kitra no andeha hiatrika ny fedinina ny tompon-daka eran-tany na ny mondial pupille izay tanterahana any Plomla ny 17 ka hatramin'ny 17 ny volana May ho avy izao. Ny alakamisy izao no hiala eto Tanindrazana ireto katitakelin'ny baolina kitra ireto hisedra izany fananana avolenta any Frantsa izany. Vonina izahay hoy ny mpanazatra ireto ekipa ireto. Eo ndrindriko zao amin'ny resaka préparation mihitsy moa zao ny tena masony satria efa tena akaiky ilay fotoana dia mifantoka any amin'ny resaka famonoam-baolina sy ny fiarovan-tena. Ao zany tena mafisina amin'ny famonoam-baolina satria tsy sarotra be zany raha ohatry ny hoe aro tena fotsiny nefa tsy hamono-baolina dia mila mana mafy zany dia eo mihitsy ny tena ezaka be ho ataonay zany manomboka amin'ity herinandro farany ity resaka famonoam-baolina dia ny fanafiana mirindra miainga avy aty ambany mikatrany amin'ny famaranana any amin'ny aty Tsadobe. Fazaha reo ekipa vahiny any amin'ny mondial somary bebe vatana, tsika malagasy raha malala fa somary kelikely vatana. Inona ny taktika napetraka amin'izay? Taktika napetraka mahakely vatana izay marina toa kely vatana tsika dia efa napetraka aloha efa tsy any amin'ny voalohany mihitsy tao anatin'ny fanomanana tany am-Piandohana dia efa hoe tsy milalao baolina ambony aloha fa hoe zana ilay baolina andeha ambany foana fa aingana. Zany hoe tsy milalao baolina ambony tsika fa aingana milalao baolina ambany zany hoe atao izay ahatonga an'ilay baolina zany ho farak'izay aingana fa tsy miakatra ambony mihitsy. Araka ny nambaran'ireo mpilalao ihany koa dia manantena vokatra tsara izy ireo raha ny fanomanana izay nataony nandritra izay volana maromaro izay mialohan'ny hiatrehana izao faninanana izao. Efa vonona tsara ka. Efa vonona ny dominera sary efa salehibe. Mieritreritra ny ampiditra baolina firy zany any amin'ny mondial? Maromaro ihany. Tsy matahotra fa sa? Tsy matahotra ka. Tsika kely fa tsy matahotra anazy lehibe. Efa vonona tsara ka. Tsy matahotra fa sa? Tsy matahotra fa moral atao ambony foana. Mieritreritra ny hamono baolina firy? Wala tsy fantatra. Ireto avy ary ireo mpilalao mandrafitra ny mondial pupille U13 ho an'ny club ny Tana Akademia. Nomeno, milieu. Prince attaquant. Kiad, ailier. Diog, attaquant. Dylan, milieu. Feller, défense droite. Chic, gardien de but. Marvin, attaquant. Riancho, à défense. Larine, milieu droite. Akoatran'ny fananana any amin'ny mondial pupille dia mbola hiatrika any tournoi international ny Pontery indray izy reto aorian'ny ity fedina ny tompon-daka ny eran-tany amin'ny baolina kitra sokajy latsaky ny 13 taona ity ao amin'ny tanàna ny Pontery.